Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Tamin'ny taona 1920 taorian'ny revolisiona bolsevika dia naoriny fanjakana avokoa ny fananany fiangonana rehetra tany Rosia ary norarana ny fampianarana ara-pivavahana tany amin'ny sekoly. Nandritry ny 20 taona latsaka dia voatery ny kristianina hamohany fivoriana sy ny fiaraham-bavaka fanaony. Amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao dia misy olona mety ho very fianakaviana na ho very antom-pivelomana na ho very fananana. Iny mety hamohy iaina mihitsy aza raha mivavaka amin'Andriamanitra araka ny feon'ny fieritreretany. Raha izay tantara izay no jerentsika dia tsaroa fa rehefa miaiky ny mahatompo an'Andriamanitra isika eo amin'ny fiainantsika dia tsy voafetra ho amin'ny abetsahana voafaritry ny dolara na ny ariary na ny farantsa ny fanarahana an'Andriamanitra. Tsy ny ao anaty paositsika ihany no takian'Andriamanitra fa takiany avokoa ny fotoanantsika sy ny talentantsika ary ny hery miasa mangina avy amintsika. Eny, tsy tompony tenanareo ianareo, hoy ny soratan'ny apôstôly Paoly. Olom-boavidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Koritiana voalohany toko 9, 9:20 sy ny 20. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Ankaravona ampitsikina mandrakariva no iarabananao mpiaino indray a mpanaraka izao fandarana izao. Ny namanao Lantormisa Tsoely no tafa aminao namana Samma no eo amin'ny lafiny teknika. Ny resaka fiainona ihany no tiana mbola horesahana amin'ity anio ity dia ny fanatsarana izany ny atao hoe fomba fiainona, satria rehefa mety sy mirindra tsara ny fomba fiainona, fomba fiaino dia mirindra ho azy koa ny fiarahamonina. Satria ao an-tokantrano matetika dia tsy dia mipetraka firy ny atao hoe fanatsarana, izany atao hoe fomba fiainona izany, fa samy seriny amin'ny zavatra tiany lazaina ny tsirairay. Indrindrindrindra rehefa misy olana eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny dia matetika fifampivazavazana sy fampiakara-peo no misy, ka vitsy de vitsy ny fotoana natokana iainona. Arak'izany satria isika ao anatin'izao fandaran'izao dia hoe ny fahaizanao miaina no antoky ny fiarahamonina mirindra, ka raha tiana ny irindrany ny fiarahamonina ao an-tokantrano dia voalohany indrindra ny fahaizana mifampiresaka, ny fahaizana mifanerasera, ny fahaizana mifampiaino, izay no tena zava-dehibe indrindra mba ampirindra izany fiainana izany. Koa raha ohatra ka vonina ny aino zany ianao, raha ohatra ka tamy avany ny zanakao ianao amin'ny maray aman-dreny ianao, manatona anao ny zanakao dia tia fampiresaka aminao satria manana olana izy, dia aoka ianao aloha, ianao ray aman-dreny dia ametraka ny atao hoe fametrahana ny fitokisana, ny fitokisan'ny zanakao eo amin'ny zavatra izay lazainy aminao, dia tsara apetrakao tsara zany zavatra izany. Aoka mba ho azo ny antoka fa olona afaka anampy azy, afaka amany olany ianao izay miresaka amin'io.
aoko tsapany zanaka ao zany. Ary raha ndray aman-dreny kosa indray no te hiresaka aminao zanaka dia torak'izay ihany koa aoka ho tsapany ray aman-dreninao fa ianao izay zanaka mifampiresaka amin'io dia olona afaka mamaha olana miaraka aminy. Ary tsara raha apetraka ny atao hoe engagement, zany hoe ny andraikitry ny tsirairay zany dia tsara apetraka hoe rehefa miaino an'ity olona ray ty aho dia manana andraikitra hiara-mamaha aminy ny olana. Satria raha tsy izay ny zava-misy hoe mahatsapan'izay andraikitra izay ny tsirairay hoe manana andraikitra ao amin'ny famahana ny olana tsirairay dia voamaika mitombo indray ny olana misy eo amin'ny lay an-daniny na ny ankilany. Arak'izany amin'ny maray aman-dreny ianao raha manatona anao ny zanakao dia anontanio ianao zany manontany azy hoe tantarao inona ny olana mahazo anao, dia asena mitantara fotsiny ilay zaza. Rehefa mitantara eo izy dia aoka ianao tsy ampiseho fihetsem-po be fa mipetraka amin'ny pitoniana, mihaino ny tantarany fotsiny ihany. Ary ao anatin'izay fitantarana izay dia tsy baiko an'ilay zaza mihitsy ianao na hibaiko an'ilay zanakao na izay olona miresaka aminao eo hoe ataovy haingakaingana ny fitantarana, fa arakarak'izay fomba fitantarany azy eo na miteny miadana izy na miteny haingakaingana kokoa dia tsy anjaranao mpiaino zany ny mampirisika azy hiteny haingana satria ianao mety eo maika, fa anjaranao ny miaino manaraka amin'ny pitoniana sy manaraka amin'ny pahalianana izany tantara izany. De rehefa manomboka mamoaka ny zavatra iainany ilay olona de miteny ny zavatra tsy zakany, ianao kosa amin'izay fotoana izay dia tsy manabady, tsy mandatsa na manabedy fa kosa miaino ary entaninao izy mbola amoaka bebe kokoa izay zavatra mavesatra ny ainany any anatiny any. Satria raha tsy tafavoaka ny tanteraka ny marary azy any anatiny any dia tsy ho hita mihitsy ny vahaolana eo amin'ny izay olana mahazo an'ilay olona mitantara izay. Dia izay zany ny ataonao hoe miaino fotsiny ihany. Ary ny zavatra ataonao dia miteny hoe ny zavatra azoko atao aminao dia ny anampy anao amaha ny olana izay mahazo anao. De rehefa azonao eo mitantara io le olona dia anjaranao kosa ny mieritreritra, anjaranao ny mamakafaka, ary anjaranao ny mandalina sy miezaka mahafantatra ilay toe-javatra. Rehefa tsapanao ilay zavatra mahazo ilay olona izay mitantara aminao io zany dia eo amin'izay ianao no miezaka manampy azy hoe raha azoko tsara ny zavatra lazalazainao ataonao tsapany zany, fa miaino azy ianao mba ahafahanao miara-mamaha aminy ny olana. Aoka tsy ny fihetsem-ponao no avoakanao amahana ny olan'ilay olona miresaka aminao, fa ilay olany mihitsy no resahanao aminy mba ahafahany mitady hevitra amahana ny olana izay mahazo azy. Dia ianao zany mpanamora hitadiavana ny vahaolana fotsiny ihany, ary ezahanao ny mipetraka eo amin'ny toeran'ilay olona mba azahoanao tsara ny olana mahazo an'ilay olona izay mitantara aminao. Aoka tsy ho toerinao mihitsy izay zavatra izay lazainy eo, fa mihaino fotsiny ianao dia miteny manampy mba hahafahana ny mamoaka
ny fihetseham-pony de tarihany izy amoaka izay fihetseham-pony izay. Raha malahelo izy na mitomany izy na tezitra izy dia anjaranao miteny azy malahelo ianao sa tezitra sa sosotra eo anatrehan'izay. Rehefa aveo kosa dia anjaranao amin'izay manontany hoe dia inona aza ny vahaolana tianao atao, inona ny tianao atao eo anatrehan'izay olan'izay, dia ilay olona no milasa ny zavatra tiany amahana ny olana. Tsy anjaranao mihitsy manosoka vahaolana fa tsy fantatrao izay olana any anatiny any. Koa ho anao ray aman-dreny, ho anao zatovo, raha misy ny olana dia izay ny zavatra tokony atao dia ny mifampiaino, ny mametraka fitokisana. Ary rehefa misy ny fitokisana dia aoka ilay olana izay tantarainy ny zanakao na tantarainy ray aman-dreninao aminao iny tsy ho avoakanao na iza naiza, fa mipetraka ao tsiambaratelonareo rotota ihany mba tsy sin'ny olana hafa indray. Dia rehefa mipetraka tsara ny fifampitokisana eo amin'izay olona roa na ray aman-dreny sy zanak'izay dia inona fa ivan'ny olana rehefa tafavoaka tsara ny zavatra iaina ny anankiray izay manana olana. Aoka ny olana izay mahazo ny anankiray tsy ho tsindrin'ny anankiray olana hafa ihany koa, fa aoka mba olona mpanampy miara-mamahany olana ianao izay miaino ny zava-manjo ny andaniny na ny ankilany. Amin'izay fotoan'izay dia irindra mandrakariva ny fiarahamonina. Koa manentana anao ray aman-dreny, manentana anao zanaka, rehefa misy ny olana dia aoka ifampiresaka, aoka ifanome fotoana, ifampiaino izay zavatra mavesatra any am-po sy any an-tsaina any, fa tsy ifampivazavaza na ifampiaka-peo na ifampitreritrerina ho tokantrano, fa aoka mba samy hipetraka ho mpamahany olana ny tsirairay avy eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Dia izay indray no afaka nahazona tolotra tamin'ity androany ity, ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. AWR Téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Manolotra ny arahaba ho anao ampifaliana indray sy maniry koraha maniry ny mba hampitomboina mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika mba ho anao manokana. Ny namanao Stefan Hazafiany, ny mbola faly tafahona aminao indray ao anatin'izao fandaharana izao. Tahaka ny mahazatra antsika, mialoha ny fampizarantsika izay teny avy amin'ny tompo androany, dia manasa anao amba anondrika ny lohanao, dia hiaraka hivavaka isika hangataka ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fomba manokana. Hivavaka isika. Ray tsara sy masinay indrindra ny an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay mpisorona benay, ary mifona ho anay mandrakariva eo anatrehanao ankehitriny. Izay lala tokana azahoanay manatona anao sy hahitanay sitraka avy aminao amin'ny alalany miantsoana ianao indray ankehitriny. Mikasa ny hiaino ny teninao izay, ko mangataka indrindra mba nadiovana anay amin'ny rano ny zanakao, ary maniry indrindra ny amenona anay ny fanahinao, mba izy no hanome ny teny rehetra, izy koa no hampanakery ny teninao raha teo, ary dia izy koa no hialoha lalana ao am-posy ao an-tsainay, ahaizanay mandray ny teninao. Dia mokatra amin'izao fiainana izao zany, so amin'ny fiainana mandrakizay eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
fa hita siantsika matetika amin'ny fomba fanao amin'ireny fanompoatsampy ireny fa mba hampiononana ny fahatezeranyizay lazain'izy ireo fa Andriamanitra ho azy dia tonga manatitra fanomezana sarobidy isan-karazany ireny olona mpanomposampy ireny toy ny tantely ohatra, akoho, omby sy ny sisa. Everin'izy ireo fa noho izany dia ho afaka ny fahatezeran'ilay Andriamanitra ary dia azo sitraka sy fitahiana avy aminy izy ireo. Mifanohitra tanteraka amin'izany ny fifandraisana tian'ilay Andriamanitry ny Baiboly hisy eo aminy sy ireo rehetra izay maniry ny ho isany ireo hiaramonina aminy manomboka amin'izao fiainana izao ka hitoy hatrany amin'ilay tany vaovao nampanantenainy. Tsy fifandraisana bakony tahotra na ny filanjavatra no tiany ampifandray azy aminao. Fifandraisana mifototra amin'ny fity mifamaly. Koa satria tsy haitsika ny hitia an'Andriamanitra izay tsy hitany ny masontsika ary sarotra ho antsika ihany koa ny anana fifandraisana akaiky amin'izay tsy fantatsika akory ny momba azy arak'izay lazain'ny Jaona apôstôly ao amin'ny Jaona 1:2 manao hoe atao ahoana moa no fitian'Andriamanitra izay tsy hita raha ny rahalahy izay hita aza efa manahirana antsika ny mity azy. Koa mba hahamora ny fifandraisantsika amin'ny anehoany ny haben'ny fitiavany antsika dia nofoanan'Andriamanitra ny tenany amin'ny Mahandriamanitra avo sy manerinerina ary manjaka amin'izao rehetra izao azy dia antsitrapo no nanolorany tena hidina ambany dia ambany hitovilenta amintsika tamin'ny nandraisany ny endrik'olombelona tahaka antsika. Sarotra amin'ny saina maha-olona ihany koa ny hino fa olombelona tahaka antsika ihany no sady Andriamanitra ihany koa. Kanefa dia nandray ny riska amin'ny teny frantsay izy satria izay ny fomba feno zava-miafina ary ekena amin'ny finoana satria tsy takatry ny saina maha-olona no nentin'ilay Andriamanitra mahery sy tsy toa fa akaiky ny fony kosa isika ary manana fikasana feno fahasambarana mikasika ny ho avintsika mandrakizay izy. Izay fomba izay no nentiny hampahafantatra ny Mahandriamanitra azy amintsika, mampahafantatra tsika ny fitiavany. Koa dia tao amin'ilay olona nantsoina hoe Jesosy nateraky Marie Virgine 320 taona lasa izay tany Betlehemany Jodia no nentiny nampahafantatra antsika ny Mahandriamanitra azy sy nanehoany ny fitiavany tamin'ny fomba rehetra. Ary toy izao ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Jaona apôstôly tamin'izany nahatongavan'Andriamanitra olona izany ao amin'ny filazantsara ny soratany Jaona 1 andininy 4:12 sy 4:90 ary ny 5:20. Jaona 1 andininy 4:20 4:90 ary 5:20 manao hoe amin'ny dikateny diemma na dikateny ombonana eto Madagasikara no amakiko azy. Ilay Andriamanitra teny nentina namorona izao tontolo izao de tonga olombelona ka niara-nonina taminay hoy Jaona. Feno fahasoavana sy fahamarinana, feno are-pahasoavana ilay teny ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovoziny tsiritra. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana fa ny zanaka lahy tokana izay Andriamanitra sy miombona tanteraka amin'ny ray no efa nanambara azy. Ary taty aoriana dia Jesosy tena ny mihitsy no nanamafy ao amin'ny filazantsara no soratany Jaona ihany 10:30 manao hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Noho izany izay nahita hoy Jesosy dia nahita ny ray koa. Ao amin'ny filazantsara Jaona ihany no misy izany 4:40 kosa ary ny 9:9. Ilay Andriamanitra tonga olombelona ka niara-nonina taminay hoy Jaona arak'izay novakitsika tao amin'ny filazantsara ny tery aloha dia feno fahasoavana
sy fahamarinana, feno are-pahasoavana ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovoziny tsiritra. Ny fiainan'i Jesosy, ilay Andriamanitra tonga olombelona, nandritra ny 330 taona mahery teto an'ity tany misy antsika ity, dia nolaniny tamin'ny fampisehoana sy ny fanomezana ary ny fizarana io arem-pahasoavana tsy mety ritra avy amin'io tamin'ny olona rehetra izay nifampikasoka taminy. Hoy ny apôstôly Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly 10, andininy 7:7. Asan'ny apôstôly 10, andininy 7:7. Hoy ny apôstôly Petera raha milaza momba izany manao hoe nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azony heriny devoly izy, ary izahay no vavolombelony ny zavatra rehetra izay nataony. Ny mpanao salamo ihany koa raha mamintina ireo are-pahasoavana notovoziny tsy mety ritra ao amin'i Jesosy dia toy izao no ilazany azy ao amin'ny Salamo 3:7, manomboka eo amin'ny 9:2. Salamo 3:7 manomboka eo amin'ny 9:2, ka amin'ny dikateny iombonana eto Madagasikara DM no amakiko azy. Hoy ny mpanao salamo manao hoe, manomboka amin'ny 9:2 Salamo 3:7, isaotra ny tompo aho ka tsisy ho adinoko ny soa nataony. Dia manomboka mitanisa ireo fahasoavana no raisiny tamin'i Jesosy ireo izy, ary niaina izany fahasoavana izany ka eo amin'ny 9:3 hatramin'ny 9:4 dia toy izao no ilazany azy: izy no mamela ny eloko rehetra sy manasitrana ny aretiko rehetra, navotany tsy ho any andavaka ny aiko, rakofa ny fitiavana sy indra fo aho, fenoy ny fahasambarana ny fiainako, ka tanora sy matanjaka to voromahery aho. Omeny ny tompo rariny sy itsiny izay rehetra ampahoriana. Dia dingantsika ery amin'ny 9:9 hatramin'ny 10 sy ny 13, dia mbola hoy izy manohy azy manao hoe mpamindra fo sy mpiantra ny tompo, tsy mora tezitra ary be fitiavana, tsy mba mandevilevy lalandavy izy, tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy araky ny otantsika no anafaizany antsika, tsy araky ny elontsika no amaliny antsika, fa tahaka ny fangoraky ny ray anireo zanany no angorahany ny tompo izay manaja azy. Ry namana, ampitomboina ho anao isan'andro anie izany fahasoavana izany, dia izay koa no anaovako mandra-piaona aminao indray ho amin'ny manaraka raha sitrapon'ny tompo. Mandra-piaona tompo. Rirainay mahery izay mpamindra fo, mpiaino ireo vavakay, ianao mahalala izay mahasoa, efa tsapanay hatrizay, isaorananao reo fitahin-dehibe, natolotrao ny zanakao, tsy lalodalovany ianao fa mandre reo antsoantso sy reo talao. Sinjato fanamelani elukaikyu yanao, tsinani sireni uta, numenao anaikyu zesozanakao, nanafakanandu nitrusa, hafalina tsiumbi trachatuku, nuindru isaurananau, ireu lasarati tsitiku ifu
dia indro efa rofafanao fiderananye fiderananye hoanao tompo mandrakizay fitahindeibe fitahindeibe ka irano asa radio feo fanantenana asa sy tontolo hiainana voakolo antoko ny fahavelomana re fandaharana voakarin'ny radio feo ny fanantenana miaraka amin'ny nadiomady iarahnao amin'ny raha matora zoelosoa ny irina honore teknisianina pikaroka momba amin'ny fambolena ara-bojanahary misaotra n'andriamanitra isika velonaina soma tsara dia tafaraka amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray mbola miaraka amin'ny ramatora azo elosoa ny irina honore hatrany isika atao anatin'ny fandaharana mahakasika ny fambolena moa izany no dinidinika hiarahantsika eto voalaza tamintsika teto moa fa io tany izay hitantsika io dia miaina ka rehefa tsy voakarakara araka ny tokony hahavelomana izy dia mety maty ihany koa nefa azo atao tsara mikarakara ny tany mba ho tonga tany mamokatra sy lonaka mandrakariva anisan'izany ny fitondrana roka eo amin'ny tany ankoatr'izay koa nefa tena mitana anjara toerana lehibe amin'izany ny zezika izay ampiasaina eo amin'io tany volentsika io izay antom-piveloman'ny voly sy ny fitehirizana ny vokatra rehefa miakabokatra izany koa aleo averintsika ampiainy madamin'ny irina le hoe inona izany ny zezika tsara ampiasaina satria io tena antom-piveloman'ny voly tia zezika teneniko tia indray izany a dia araka ny fanandramana natao dia ny vokatra ny volena tamin'ny zezika komposta dia mateza eo amin'ny fitehirizana azy noho ireo ny volena tamin'ny zezika simika ary tsy mora antairana aretina sy mora lany ny bibikely ihany koa ka ny zezika komposta izany dia tsara ataon'ny mpamboly mandrakariva ny zezim-pahatra dia tsara ihany koa fa izy io manko a dia fitambaran'ny lafiky ny biby sy ny tainy izay nitoby ela tao am-pahatra ka lasa loha ary potipotika madity ny zezikombo koa dia tena tsara fampiasa eny amin'ny voly kanefa alohan'ny ampiasantsika azy dia avoaka ao am-pahatra aloha mba azo rivotra kely eny amin'ny malomaloka mialohan'ny ampiasana azy eny an-tanimboly araka ny fikarohana natao koa dia ny zezika pahatra mando be izany a dia tian'ny sakivy sy ny lelosy na hoe limasy lelosy tsara izany raha mitafo ny fahatra mba tsy ho azon'ny orina sy ny danikandro be loatra izany a ny zezim-pahatra ary lalorina somano fanambaniny asiana tatitra kely manodidina azy mba tsy ho very ny ranon-jezika nolazainao teto koa hoe tsara ihany koa ny zezim-pahatra saingy avoaka kely ao anaty fahatra izy mba ho maimaina izay vao ampiasaina misy fepetra ve tompoko izay faharetan'ny fanamainana n'ilay zezim-pahatra izay ny zezim-pahatra izany dia tsara izy eo amin'ohatra hoe ray volana melohan'ny ambolena na tapa-bolana meloha dia efa avoaka mba hitsitsika izany hiala ilay rano madity be avy amin'ilay tainomba mifangaro iny dia manarak'izay a zezika natoraly a na lazaintsika hoe komposta izany araka ny fikarohana izay natao ihany koa dia ny komposta mafana masaka ao anatin'ny foloka hatramin'ny 5 andro izany betsaka mpampiasa satria mora karakaraina izy io ny tanjona misy tombontsoa betsaka azo avy aminy a ny tontolo iainana tsy simba ny akora ampiasaina mora hita daholo misy tombontsoa be izany ny fampiasana n'ity zezika komposta na zezika natoraly ity a ny tombontsoa mora atao a sady hita eny toerana avokoa ny akapobean'ny zavatra ilayntsika
mampitombo nyvokatra avoroana telo eny zany a io zezika komposta io koa raha tsara karakara tsara izy manatsara ny kalitaon'ny vokatra manatsara ny firafitry ny nofotany ary mitazona ny amandona mampihena ny fandaniana ihany koa ny fanaovantsika zezika komposta afaka tehirizina mandritry ny taompo ambolena io zezika komposta io rehefa ohatra ka hoe tsara toerana ny ametrahantsika azy. Le zezika komposta mailaka ve zay nolazainy madaminy iriny zay? Anisany iny a fa tsy hoe voatery ny mailaka iny ihany zany fa rehefa manao zezika komposta tsika ka tsy nisy zavatra simika mifangaro taminy fa zavatra natoraly daholo a dia fa tsara ho an'ny fambolena. Dia ahoana zany no fomba fitehirizana n'ity zezika komposta ity? Afaka ohatra hoe tehirizina ao anaty lavaka izy a dia saromana tsara satria miantoka afaka ataontsika tsara zany rehefa ohatra hoe amin'ny mahabe zava-maitso ny zava-maitso dia afaka manamboatra zezika tsika hoentintsika mamboly mandava-taona. Rehefa ohatra ka tsara tahiry tsara izy ao anaty lavaka na anaty trano mihidy tsara na atao anaty gony koa zany a mba ho voary tsara ihany koa. Dia inona zany no tena tsy mety amin'ity fitehirizana ny zezika komposta ity? Ny adanin'andro be eo an-tokotany eo lany ny tsirony a dia lany ny heriny. Ankoatr'izay ve tompoko mbola misy fanazavana tsara ho fantatra? Ny fanazavana tiako apetraka angamba ny amin'ity anio ity dia tsara zany tsika mampiasa zezika komposta satria io zany ny tena hita hoe mitondra vokatra betsaka kokoa eo amin'ny fambolena noho ny zezim-pahatra tsotra fotsiny sady ny zezim-pahatra tsotra zany a mandany be fa ny komposta indray a ny fikarakarana ao anazy zany no ny somary elaela zay le ny teneniko teo aloha teo hoe valala tsy azo raha tsy endrina elika koa dia tsy maintsy misahirana tsika raha tia azo tombontsoa sy vokatra betsaka. Ny antsika moa zany ny tanjona dia ny tsara alonaka ny tany dia mety misy olona zao amin'ny faritra sasany a tsy afaka ny avita zezika izy dia azo atao tsara zany manantona ny orinasa na tumady mba ahafana mahazo an'izay zezika izay dia miantso ny Ramatoa Razoelina Nirina Honoré afaka miantso tsika. Rita Ntsapamokatra mampiasa zezika mailaka vita amin'ny akora natoraly sady tsara kalitao dia hiatsara sy alonaka ny taninao. Ho voaro amin'ny aretina sy ny biby kely mpanimba ny volonao. Mampiasa zezika mailaka dia ho sitrana ny tany simba sy efakotra. Hitombo avorokatra amin'ny telo eny mihoatra ny mahazatra ny vokatra azo. Vokatra tsara tsiro, mahasalama sady azo tehirizina maharitra ny vokatra ho azonao. Ampiasao ary ny zezika mailaka e. Dia ahita fahombiazana ianao. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ary ny laharan'ny telefonina 032 02 397 05 034 02 397 05. Afatra apetraka ao ary amaranana ny fandaharany. Mahereza mitrandraka mandrakariva ilaina koa tsika zany a rehefa hoe mamboly a dia mila mitrandraka fa tsy izay natao teo aloha foana zany no averimberina fa ilaina ny fanavaozana foana satria tsara izay fanavaozana izay a mitondra any amin'ny fahatsarana mandrakariva. Misaotra betsaka indrindra Madame Nirina. Ka iza ny tianao? Tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesana ny mpanoratra Rila ary Nardina. Toyiny. Ramatoa jereo kely aloha zao mampingiringirina mavoloany elatrano any zany misy olona miodiody angamba
tsisy olona zany re eo fa alika amin'ny sangisangy io ary andao amin'izay rerybe manana fa ilozan'ny olona eo ane ka le satroko mbola tsy hitako ohatra orazelinina ina ihany fa tsy marina tsy le satroka bonetrako mihitsy nitaritariany mahavoloherany tokotany iny ramatoa andrekakyo tena ohatran'izy mihitsy iny rybe ma izy io ataoko mahita io androany izy ihany nefa nanala ny tapony iny satroka iny zao mbola mavlo eto laty ary tena tiany mihitsy le bonetranao rabe manana izy tsy mahagaga kaikyo fa ony iny ramatoa efa ngamo tsy mbola ny sasana ihany izy iny le nitondrana totokena tamin'ny herinandro aiza moa ny tsy ho remberemben'ny aliky ka totokena amin'ny fony verysilenina ze ranokena kely iny ntsika tamiko sasana ony de zao ny vokany tsy efa indro zay iny ny savoritahany mahavolo satria neveriny fa ho vorovorok'enako orsilenina rotoka daholo molotry le satroko ny tapon'le fanzairina teo azy ty misokatra salany varavarakely nde mandian'le alika ratsy taizy ty aza ilozana miady amin'ny alika rerybe manana fa asolakolina skoty sady andao andeha tary karatsinako tena somary nanaitra mihitsy ry zafy maro le fanazavamy be manana tany an-trano hoe raha zezika komposta hono no ampiasaina de sady manatsara ny tany nefa ny vokatra azo avy aminy tsy mora andairana retana sady tsy mora lanin'ny bibikely ary mateza rehefa tehirizina raha mpitahina amin'ireo ny volena amin'ny zezika simika mariny zany ka raha tiana zany ny anana tany lonaka mandrakariva ka mokatra tsara de aleo ny zezika natoraly no ampiasaina ny zezi-pahatra tsara fa tena tsara fampiasa amin'ny fambolena mihitsy ko io zezikomby io fa le zezi-pahatra neo ohatra ny tian'ny sakivy zany anie mahatonga anay mampiasa zezi-bazaha ka zany anie raha matonona kanesatsika ty amin'ny zafy maro efa nananitraikefo zany marina mihitsy zany reny zezi-pahatra zay efa elan'ny tobo tao am-pahatra reny de azo avy amin'ny fitambarany lafiky ny biby sy ny tainy de lasa loha ary lasa potipotika madito be de izy mando be iny zany ny tena tian'ny sakivy dia ahoana zany ny atao nefa hoe zezi-pahatra mety tsara amin'ny fambolena ka mba hisoroana zany de zao no atao milohan'ny ampiasana an'le zezikomby eny an-tanimboly zany de avoaka ao pahatra aloha ny zezika de apetraka amin'ny toerana malomaloka mba azo rivotra kely ialan'le rano madito be avy amin'ny tainombon'ny fangaro iny de honoaringaty tokotokony afriny eo zany no anaovana an'izay fanamainana zay iny zany eo amin'ny tapabolana ka hatramin'ray volana eo fa mba hirovana an'le zezika amin'ny danikandro be sy ny oranandro de aleo tafona ny fahatra ay ve zany no antony anafonareo an'ity fahatra ty ary ny fanambanin'le fahatra zany jereo fa voalalotra sima mihitsy ohatra zao mihitsy ny tena mety de asiana tatatra kely ny manodidina azy mba tsy avery an'le ranony zezika
Ve ka zay ny fomba fikarakarana azy fitehirizana an'ity zezipahatra ity. Tena misaotra ry zafy maro fa tena mazava. Dia ahoana indray ringa aty le hoe zezika komposta. Io kosa aloha de tena be de be ny tombontsoa azo avy aminy. Ary be mpampiasa satria voalohany indrindra tsy manimba tontolo iainana izy. Zany eo. Ka tsy ho sarotra be ve ny ianao an'izany ry zafy maro a? Le raha matotikolo iretsy a. Mbola tsy hainao koa ny fanazavana de fa zany no atao ao an-doha. Aiza no ivoatra. Maninona? Finona fotsiny no hitondrananao aty. Tsy hianatra. Azy ilozanareo mivady ny fahandahatra eo fa enoy aloha ny fanazavako e. Tena mora atao ny komposta. Ary ny akora namboarana azy ihany koa mora hita. Tanao amin'izany. Akoatr'izay koa ny fampiasana zezika komposta raha tsara karakara izy de mampitombo ny vokatra ho avy 2 na 3 eny mihitsy. Liretsy. Marina hoe. De manatsara ny kalitaon'ny vokatra izy. Ary araky ny fanazavako tany aloha de tena manatsara ny firafitry ny nofotany ny komposta. Miazona ny amandona mba tsy hakarakaina azy. Zany hoe mampalonaka mandrakariva any tany anie zany ny fampiasan'ity zezika komposta ity. Vaovany olona tsikarazilenina. Olonaka ny tany tsara sy tombo ny vokatra azo. Hitanao zany fiketriketriky ny lohany be manana mitady vaolana fa tsy hoe mandehandeha tany makany amin'ny zafy maro. Esi eo toy izao mifanazavanao ry zafy maro fa be manana vesy. Eny sady voamaika aza mampihena ny fandaniana ny komposta satria arakaraky ny fampiasana azy no voamaika manatsara ny tany sy mampitombo ny vokatra azo. Ary tonga de manampy amin'ny ady amin'ny biby kely sy ny aretina mpanimba ny vola izy. Ka moa ve tsy zany ny tena mandana vola? Zany mihitsy kia. Ny fanafody biby ny zezika ampiasaina amin'izany me mitombo isaky ny taopambolena satria mengazana le tany. Oka rery zafy maro a. Sofa teto nareo ny zara vahaolana ho anay mariny. Ka iza zany ny tena tianao? Ninona ndray nakany amin'ny dadanay sa nakaty amin'ny zafy maro mikaroka vahaolana? Marenina rery be manana. Zany no izy no ono zay zany na tonga ny vokatra reo tsara sy betsaka ohatran'ireny ry zafy maro. Zay de zay tokoa. Ary azo tehirizina mandritra ny taopambolena ny komposta saingy atao tsara kosa ny toerana hitehirizana azy. De atao ahoana tokoa zany ry zafy maro a? Atao ao anaty lavaka ohatra de saronana tsara io lavaka hitehirizana azy io mba tsy ho tratry ny danikandro be sy ny orana. Ka tsy mety amin'le fitehirizana komposta zany zay satria manjary lany ny heriny sy ny tsirony zezika. De azo atao koa no mitahiry azy ao anaty gony atao ao anaty trano midy tsara. Sofa nakaty mariny. Aleo ty zezika natoraly ty ny ampiasaina ry be manana. Zay anely fanolazaiko anao hoe. Sady araky ny fanandramana efa nataonay de tsara kokoa ny zezika komposta noho ny zezipahatra tsotra. Somary mandamy be mantsy izy io. Fa na zany aza de mampiasa zezipahatra ihany zay satria atao inona fotsiny moa reo tainombo reo tsisy salasalanay tsony zany fa io komposta io no ampiasaina ry zafy maro a. Zany ry be manana. Kanefa mandra-pavita ny zezika mba ahoana ndray?
afaka mividy zezika kely aty aminareo ve zay zafy maro azo ifandaminana daholo zany ry zilienina fa tsy solana fa ny tena zava-dehibe de ny fanapahan-kevitrareo voninana tsara sy ampivoatra ny fambolena ka io aniringaty ny fotom-pivelomatsika misaotra ry zafy maro tsisy fisaorana fa ety foana zay raha misy ny tsy mazavazavy aza misalasala andao am'izay ody raha mato fa mainky ampiatra zay ny raisina teto aiza le satro boriko teto zay ndray fa enao ve manao fanahiniana sa ahoana mihitsy iny satroka efa tsisy lelanyity mbola tseriny le raha matoty tao ray le retsy fa zangany nanao an'iny tao ay ve nisy lelany izy iny teo aloha sisa le bonetrako taloha ataoko fa nividy satroka bonetra lamody vaovao ndray ange be manany retsy ay norombitiny mahavolo tao daholo ny lelany de zao sisa mbola mipetrahan'le raha matoty indray jereo ty izy sahala mirempofo tsisy sesiky reny sisa tavery ividianao ka tena marina satroka viny mety aminao rangaty satroka vy ahoana reny na andrahonana ny antasana totokena aza tsisy fetraika sady tsy laitra mahavolotsony fangamo mamafintoina dia ataovindray ary ny fampiarana izay noresahana sy natotranao teto niaraka tamin'ny madaminy Irina raha tianao ny anana tany mahavokatra tany lonaka mandrakariva ary tany manome vokatra tsara sy betsaka ary mateza hitahanao amin'ny asa tsara rehetra ataonao mandrakariva ne ilay raintsika ao an-danitra namanao fanjaniaina monina nolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto niaraka tamin'ny teknisianina Nardina tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andre Mitantso ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube feo fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana falimirabanao ny mpiaramianatra aminao Eliandre amin'ny Tantso manasanao hanoy ny fandraisana lesona avy amin'ny fitantarany jauna ny fionan' Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana vakitsika avetrany ary izay voalazo amin'ny jauna toko fahefatra andiny fa fito sy ny manaraka jauna toko fahefatra andiny fa fito sy ny manaraka ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano dia hoy Jesosy taminy omeo aho osotroiko andiny fa sivy fa ora vehivavy Samaritana taminy nahoana ianao ny jiosy ka mangataka amiko osotroina nefa ho vehivavy Samaritana efa nianarantsika teto fa ny jiosy ny Samaritana dia tena tsy mifandray mihitsy sahala misakaisy maso hoe tena hoe fady tamin'ny jiosy mifandray tamin'ny Samaritana Jesosy anefa jiosy ary tsy jiosy fotsiny fa lehilahy ary mihoatra noho izay mpampianatra mihoatra noho zany Andriamanitra mihitsy kanefa mihoana amina vehivavy miresaka mangingina amina vehivavy ratsy fitondratena sady Samaritana fady ny jiosy lesona lehibe ny resika avy tamin'izany amin'i Jesosy dia tonga mimonjy ny olombelona rehetra izy ary lesona lehibe ho antsika mpitora filazantsara izany
dia izao ny valiteny nomeny jesosy an'ity vehivavy ity rehefa nangataka rano taminy ilay vehivavy. 10 jesosy namalaka nanao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho osotroiko dia ianao no angataka aminy ka nomeny rano velona. dia hoy raha vehivavy taminy, tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana, ko avy aiza no azonao izany rano velona izany? Ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mba amin'ny bibiny no nisotro teto. Dia Jesosy namaly amin'ny 17 ka nanao taminy hoe izay rehetra misotro ty rano ity dia mbola angetaeta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Taitra raha vehivavy rehefa nandrehan'izany. Dia izao mivakitsika eo amin'ny 15. Hoy raha vehivavy tamin'i Jesosy, tompoko, omeo zany rano zany aho mba tsy angetaeta na ankito hatsaka intsony. Inenaratsika teto fa avy any amin'ny 2 kilometatra sasany izy mandeha matsaka eo, ary vokatry ny enatr'olona no ny fitondratena ratsy mampalaza azy, dia amin'ny andro tsy fatsakan'ny olona izy no mandeha matsaka eo, amin'ny andro atoandro mahamay be. Ka tsy maintsy aliana azy zany hoe rano tsy mampangetaeta intsony zany, mba omeo an'izany aho izy mantsy an'i Jesosy. Tena hainy Jesosy ny nanararoatra ny fotoana rehetra, nionany tamin'ny olona rehetra, anisan'izany ity vehivavy Samaritana ity, mba ho famonjena reny olona ireny, na iza izy na iza. Dia izao mivakitsika ao amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy, takila 430, 430, edisiona 320. Ilay fitiavana mandresy eno tsara, nanakana n'ilay vehivavy tsy hanolotra n'izany fahasoavana izany ho an'i Jesosy ny fifankahalana nisy tamin'i Jiosy sy ny Samaritana. Nefa niezaka ny ahita fanalahidy anokatra n'io fo io Jesosy, ka tamin'ny fahaizana nateraky ny fitiavan'Andriamanitra dia nangataka fahasoavana izy fa tsy nanolotra fahasoavana. Nety milavina ny fahasoavana natolotra, fa ny fitokisana kosa miantso fitokisana. Lesona lehibe ho an'ny mpitory ny filazantsara no naseho an'i Jesosy eto. Ary ny fahazonany fon'ny olona, ny fitokisan'ny olona izay ny tanjona voalohany amin'ny fifandraisana amin'ny hafa rehefa hitory ny filazantsara. Inona moa no azonao atao raha tsy mahatoky anao izy? Fianarana ho antsika izany. Matetika isika no manokatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny hafa, kanefa ilay olona aza tsy mahatoky antsika akory, tsy mbola azontsika ny fony, fa mila mitady ny lalana ampisokatra ny fony isika andray ny filazantsara. Ary Jesosy nanome ohatra ny amin'izany. Fantatry Jesosy izay ao am-pon'ny hafa, tahaka izay niseho tamin'ny fionany tamin'i Nikodemosy. Nikodemosy ity vehivavy ity, nitovizany dia samy nitady fomba hionana tamin'i Jesosy mangingina. Izay eto anivon'ny radio adventista iraisam-pirenena ny feon'ny fanantenana, dia manana Nikodemosy be dehibe izay niova fo vokatry ny fianona ity radio ity. Be dehibe ireo olona izay tsy sa miaraka amin'ny olona mihaino fitoriana filazantsara ao amin'ny efitrano na ankalamanjana, no ny toerana misy azy ireny, angamba mpitondra fivavahana, angamba mpimasy, angamba dahalo raindahany, dia tsy afaka mifangaro amin'ny olona izy, azo tombontsoa amin'izany fitoriana filazantsara enon'ny olona rehetra izany, fa mihaino radio mangingina izy ireny, dia manova azy ny herin'ny fanan'Andriamanitra, dia mahatonga azy ireny ho lasa zanak'Andriamanitra. Herinareo eto amin'ny radio ny fijoroan'ny vavolombelona, santionany ihany izy ireny, satria voafetra amin'ny fotoanantsika, fa marobe zany hoe mpimasy lasa mivavaka ary nanangana fiangonana mihitsy hitoriana ny filazantsara. Misy koa dahalo, misy mpamosavy, misy mpitondra fivavahana izay te handalina ny fahamarinana, dia nahita fa diso lalana izy dia
nanapa-kevitra hanaraka an' jesosy izy a am'izay tena fahamarinana nampianarin' jesosy be dibe zany ireny a antsoina koa hoe nikodemosy ka mifitoliana filazantsara dia mifameno ny asa rehetra natao hifameno ny asantsika rehetra ny radio a dia manomana tsikelikely ny fon'ny olona handray ny mpitory ny filazantsara ihany koa manala ny fitsaratsarana meloha efa nipetraka ny anatin'ny sainy hany ary voninahitra ao an'andriamanitra irery hany eo anatrendreny vokatra be dibe zay azo avy amin'ny radio ireny eto a ho setry ny fahatairan'ilay vehivavy noho ny amin'ny jiosy anankiray nangataka fanampiana avy tamina samaritana anankiray dia novatany jesosy ny resaka eo amin'ny Jaona 7:7 raha fantatrao ny fanomezan'andriamanitra sy izay miteny amina hoe omeo aho ostroiko dia enao no nangataka taminy ka nomeny rano velona tahaka ny valiteny nikodemosy raha ndresaka tamin'i jesosy mikasika ny fahateram-baovao ny valiten'ilay vehivavy izay nanontany hoe atao ahoana no atongo izany zavatra izany dia hoy ireo vehivavy tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina ny fatsakana aiza zany no azonao izany rano velona izany eo amin'izay mety ho tratry ny saintsika matetika no andrefesantsika izay zavatra alaitsain'ny tenin'andriamanitra fa andriamanitra dia mahay manao mihoatra no izay tratry ny saintsika izay mandriamanitra azy na ity vehivavy samaritana ity na nikodemosy dia afatra mitovy no tanjona no afatra nampitaina tamin'izy ireo dia izao nila ny fanandrama amin'ny fiovam-po izy ireo izay ny tanjona nila ny fanandrama amin'ny fiovam-po izy ireo ary marina izany tsy amin'ny alalan'ny fanovana ny zavatra ivelany tokoa mantsy ny mahatonga ny olona anankiray tena iova fa miainga avy amin'ny fiovan'ny fo ny fiovana rehetra dia izay ny tanjony feonan'i jesosy tamin'ity vehivavy samaritana ity raha ny fijery azy ivelany sy lavitra dia tahaka ny hoe mampiresaka vehivavy raha tsy fitondran-tena ny fahitana azy ny mpianatra moa rehefa niverina avy ny etsena dia niaotra somary ratsy mihitsy ny sain-jalao hoe fa ahoana koa zao ataon'i jesosy sao e kanefa nivokany no ahitantsika ny anton'ilay fionana misy tantara fototra ao amin'ny testamenta taloha izay iorena ny fanambaran'i jesosy momba ny rano velona izay tsara ho vakitsika ao amin'ny Jeremia 2:17 Jeremia 2:17 fa zava-dratsy roalono nataony oloko efa nafoy ahy loha ranonaina izy ka niady lavaka famorian-drano ho an'ny tenany nefa lavaka mitritritra tsy mahatany rano rehefa mahafoy an'andriamanitra isika lay loha rano ny aina izy angeny namorona antsika dia izany mihitsy ny zavatra mitranga tahaka ny hoe miady lavaka famorian-drano ho an'ny tena antsika isika miezaka ny miherin'ny tena rery nefa lavaka mitritritra tsy mahatana rano ao amin'ny Zakaria 4:7 dia izao koa ny voalaza Zakaria 4:7 ary amin'izany andro izany dia isy rano velona ivoaka avy any Jerosalema ka ny atsasany akany amin'ny ranomasina Atsinanana ny atsasany akany amin'ny ranomasina Andrefana na amin'ny fahavaratra na amin'ny ririnina dia samy isiny izany isika dia samy mahalala fa tsy afaka ny ovelona raha tsy misy rano ary izay ny mahatonga ny rano ho sary tena mety indrindra anehoana ny fiainana mandrakizay ahoana hoy Jesosy ao ny Jaona 4:7 ny Jaona 4:7 na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay fa ny rano izay omeko azy dia ho loha rano boiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay anjarantsika ny manararoatra ny fotoam-pahasoavana mbola fana ny gioka izany rano izany izay hitondra fiainana mandrakizay ho antsika fa tsy amin'izao fiainana mandalo feno faratsiana zao fotsiny amen. Adventist World Radio, the voice of hope.
radio feo fanantenana. narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaim-poana amin'ny alalan'ny youtube, facebook, feo fanantenana. mirary 720 ora finaritra ho anao ny awr